Ny tany loharanon''aina. Madagasikara nosy iray miavaka, tany feno karazana zava-maniry sy biby tsy hita amin'ny toeran-kafa raha tsy eto amintsika ihany. Toy ny ravinala, ny baobab, ny orchidée, ny fosa, ny indri ary ny sifaka sy ny maro hafa tsy voatanisa. Fantatrao moa ve fa ny ala no manome antsika ny rivotra madio iainana, ny rano fisotro madio, ny tany mampaniry ny vary izay foto-tsakafontsika malagasy, ny legioma, ny voankazo ary ny zava-maniry hafa ilaina amin'ny fitsaboana. Ny renirano kosa dia manome antsika trondro sy hazan-dranomasina maro tsy voatanisa. Misedra olana maro anefa ny tanintsika ankehitriny. Miaringana ny ala, manjaka ny doro-tanety izay vokatry ny asantsika olombelona ihany. Miha-maloto sy miharitra ihany koa ny rano. Miha-mirongatra ny fanjonoana tsy ara-dalàna ary karazam-biby sy zava-maniry maro no lany tamingana. Tsy mahavokatra tsara ihany koa ny tany, avy amin'ny fambolena tsy manaraka ny tokony ho izy, sy ny fiovan'ny toetr'andro ary ny loza voajanahary. Tonga ary ny fotoana iarovantsika ny natiora, ho antenantsika sy ho antaranantsika. Andao amboly hazo, hiaro ny rano sy ireo biby maro isan-karazany. Hiady amin'ny fanjonoana tsy ara-dalàna ary hiary aza mba hamerina ny fahasalaman'ny tanintsika.